rahabatsika ry avana malala am'izao ora sy fotoana izao. Tonga eto ny tianako mba ampaherentsika am'izao vanim-potoana zay hitatsika fa miaina ao anatin'ny vanim-potoana zay manahirana tokoa isika. Raha tsy resaka ny amin'ny fahasahiranana maro isan-karazany, ny tsy fisinjana, ny tsy fisian'ny orana, toe-javatra ohatr'izany dia manahirana am'izao vanim-potoana izao. Fa ho antsika kristianina dia ny zavatra anankiray izay azo trapaitanana fa rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ny olona dia mandalo ady eo amin'ny fiainana, mandalo ady ary zany ady zany dia misy amin'ny endriny maro ny sehoany eo amin'ny zanak'olombelona tsirairay avy. Ity fampaherezana ity izay ampitondraiko ny lohateny hoe anginao, anginao. Ahoana moa ianao no voatery tsy maintsy angina? Ry havana malala ao amin'ny baiboly dia fomba an'Andriamanitra mihitsy zany hoe mangina zany manoloana ny toe-javatra anankiray. Misy fotoana io baiboly io tao anelanelan'ny testameta vaovao sy ny testameta taloha. Testameta taloha sy testameta vaovao zany dia teo anelanelan'ny vanim-potoana teo dia nangina ny baiboly. Tsy hita hoe nakaiza izy. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe intertestamentaire. Izany hoe nisy fanginana zany zay nandalo tamin'ny baiboly nandritra ny vanim-potoana zay voafetra izany. Ka ilaina zany tia fanginana ity. Ty sarika sainareo ao amin'ny Exodosy 4:4 ka 4:4 toky sy andininy zay efa haitsika tsenjery na tsy amaky baiboly azy isika dia haitsika tsenjery zany toky sy andininy zany, satria ny akamaroan'ny na tomobila na fiara na moto dia mametraka an'izany toky sy andininy zany. Dia hoy ny voalaza ao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Haitsika tsara ny tantara eto fa ny zanak'Israely izay ao anatin'ny fanendriana manokana ny Egyptianina, mandalo olana zany ny zanak'Israely eto. Dia ozy izy Jehova matsy amin'ny Mosesy, ary Mosesy napita tamin'ireto zanak'Israely hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Fa maninona moa isika no atao mangina? Ary tena zava-dehibe ty resaka fanginana ity ry havana malala, satria ny antony dia izao. Raha mijery azy isika ao amin'ny oam-pitenenana malagasy dia betsaka ny miresaka an'izany fanginana izany. Misy ny hoe izay mangina volamena, tsy resy akory ny olona mangina, ao ambadiky ny fanginana dia misy fanjesena. Betsaka mety malala maro ianao avitsy any zany tanisaiko aminao zany amin'izay resaka hoe fanginana izay. Ny baiboly zany dia tena mampiresika atsika fa manoloana ny ady anankiray dia mila maninona isika? Mila mangina isika ry havana malala, ary zany ny secret ahafahana ho mpanjesy ianao eo amin'ny fanarahana Kristy. Rehefa jerentsika ny eo amin'ny 5:5 amin'ny Exodosy 4:4 5:5 dia zao ny voalaza: ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana ny tarainamiko ianao? Maty any mpitarika ny zanak'Israely. Mosesy zany lazao amin'ny zanak'Israely mba anjoso. Rehefa malala, rehefa ao anatin'ny fanginana zany ianao dia Jehova miady ho anao ary mampanjoso anao hatrany. Ahoana moa no hoe anjoso zanak'Israely? Haitsika tsara ny tantara fa ao aloha ao dia andaninona ry zareo? Ny ranomasina mena, ny ranomasina etsy aloha, ny Egyptianina avy aty arina. Nefa i Jehova matsy amin'ny Mosesy lazao zanak'Israely mba anjoso. Ny ranomasina eto dia maneho olana, manoloana ny olana zay atsika. Rehefa miaina isika ny amin'izany fanginana izany, Andriamanitra mihitsy no manokatra lalana ao anatin'ny olana. Ny zavatra misy dia izao: nisokatra ny ranomasina mena. Maneho izany fa ny zanak'Israely dia niditra tao anatin'izany ranomasina mena izany. Nisokatra ho an'ny zanak'Israely ny lalana.
tahaka izany ihany koa ny olana izay lalovantsika rehefa mangina isika dia ny baiboly milaza amintsika hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa ninona angina ianareo kosa angina tena zava-dehibe zany fahanginana izany ary fomba an'Andriamanitra izany ahafahany maneho ny fahagagana eo amin'ny fiainanao rehefa manoloana ny ady anankiray zany dia aloha miroso ampahanginana tahaka ny prinsipa izay nomen'ny Jehova anyrehetra zanak'Israely reto ahafahany nandresy ny Egyptianina tamin'izany fotoana izany ry ava-malala amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha alantsy dia aza dino fa ny soratra masina dia milasy fa isy fahanginana eo amin'ny atsasakora eo ndao jerentsika ny any amin'ny apokalipsia toko fahavalo dia ny 9 dia ozy ny voalaza ary rehefa nivoany ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony atsasaky ny ora ny tany an-danitra aika izany na amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ary izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany ava-malala dia izao fanjesena manokana zany ho an'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy ho an'ny kristianina tsirairay avy mariky ny fanjesena izany ianao koa zany raha mba aneo izany fanjesena izany dia aoka mba hangina ianao fa fiverenan'i Jesosy araka ny voalaza soratra masina dia isy fanginana eo amin'ny atsasakora io nahoana moa no isy izany fahanginana izany mazava be ry ava-malala satria izany fiverenan'i Jesosy zany dia fotoana manokana izay manana maha izy azy ary izay ny antony manokana isy ny fahangina any an-danitra amin'izay fotoana izay ny anjian'ny lanitra rehetrarehetra dia alatsika izany mouvement lehibe ny amin'ny mariky ny fanjesena izany ifantoka ny amin'izany fiverenan'ny fahanjoana izany izao tontolo izao ry havana-malala izay mariky ny fanjesena ny tiana ampaherezana anao zany dia izao raha tia anjesy ianao dia aoka ianao angina araka le loha hevitritsika hoe angina ao ny tompany hitanao ary araka aminao manjakarifa ka rehefa ho avy eny aminao alanitra izy dia hompanjesina zanany tsirairay avy hivavaka isika amaranana an'izay fampaherezana fo izay tompo malalo misaotra anao zahay fa noho ny fitantananao sy ny fanambinanao dia mbola afaka mifampahery izay amin'ny alalan'ny amin'ny alan'ny serasera isan-karazany ka aoka ianao tompo hitahany zanakao tsirairay avy ka ao anatin'ny ady izay atsehany dia hanana fanapahan-kevitra ny angina izy ary ho tafavoaka mpanjesy ny amin'izany ady izany dia misy somatoky izay fa omba ny tsirairay avy izay nieno izao afatra izao ianao mivavaka dia tononona sy herina ny anaran'i Jesosy Kristy amen.